alarobia faharoa amby roapolo ny volana aogositra 2024 dia manatitra ny araba tokolasy topoko vavy ampitiavana no erahanay aminao ary anasananao ihany koa ny anaraka ny fampalalam-baovatra amin'ny farany ny sehatra politika ny fikarakarana ny fifidianana izay avy hatrany no anomboantsika ny fampalalam-baovao navoaka ny fitsarana avy mba lalam-panorenana androany ireo kandida afaka hifaninana amin'ny fifidianana filoham-pirenena tany am-piandohana dia 970 ny isan'ireo nanatitra ny antota taratasy aty ampamaranana zany dia 930 no lisitra farany navoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana antony maro samihafa no nanitsanana ireo folo tsy nandray anjara ao anatin'ity fifidianana ity rahantsika ny fintin'izay. Candidat 930 no voatazona irotsaka ho fidiana amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny 7 novambra ho avy izao. Androany no namoaka io lisitra ofisialy io ny ao anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ireto avy ireo candidat voatazona: Andrinirina Raduelina, Ravelonarivo Jean, Mayol André Christian Dieudonné, Ernest Fanirso, Jules-Étienne Roland, Raslo Fundraosolo, Zaf Maleo, Di Dama Maleo, Rabary Andrianiana Paul, Rabiarso Sara, Randria Morasat Soul Norbert, Ratsetson Jean-Jacques Zedidi, Berzik Jean-Omer, Koutfringa Richard Razaf, Radilfe Mam Richard, Razonar Mapian, Rakotoarmanana Ir Martial, Bezaza Marie-Eliane Pascaline Manasy, Ravalmanana Marc, Imbe Serge Jovial, Razonari Éric Francis, Andria Noelson José Michel, Andria Tsenu Lalawarsu Marcelin, Ratiraka Yerouvana Roland, Randria Mapion Joseph Martin, Rabaruela Bruno, Radavidson Andria Paran Benjamin, Narson Stéphane, Raslou Voangi Roseline Emma, Raslou Funzu Aingo Andria Kazamalal, Rob Mananarive Manatsu Orlando, Rakoto Mamundi Jean-Max, Zafivao Jean-Louis, Rasoul Zatouv Falmampiuna, Tapera Randje Manantsou, Ramarson Arlette, Mafali Soulnandrasan Olivier Jocelyn, Rafal Mananani Radu, Ratiraka Ignace Didi.